Inona indray ny cause mahoraka eto an-tanàna ry reto a? Atao hoe kobo hono izany kovim-painikasa hanondrana volamena 350 kilao izany tao amin'ny aéroport Ivato. Valizy diplomatika mihitsy hono no nentin'ry Lerony a. Izany hoe ilay tsy azo zavaina papier ireny fa tonga dia mahazo mivoaka raha hoe madio tanana. Ilay valizy tsy azo asaviritaka ataon'ny an'lahy ireny. Ny an'lahy moa valizy efa maimbo-tay kely, efa godraka, mbola zavaindry tonton ladoany ihany. Elahy aza mbola takin'ry Lerony droit de passage. Ametso kely ry zandry a. Tazomindry tonton ladoany mihitsy ny passeport lahy raha vao tsy mandrotsaka elahy. Ity ngendry na volamena kobo farany ity angamba mety nanao tsy akizara ry Lerony dia nisy nanao tondromolo dia izao tsaingy izao. Raha nahay nandrotsaka droit lisany, milamina be io sady direction Dubai tafa be lisany. De monsieur gazety sy hainao aman-dreny ary lisany. Telo lahy hoe saika hanondrana ngendry 350 kilao be de kobo de akatopoko ho andry tonton be kibisany eo amin'ny ladoany Ivato fa tena miasa be ry Lerony. Mipetsaka amin'izay ary ny fanontaniana, mipetsaka amin'ny rafandra. Kobo zany ry Lerony io a, efa natoboka ny tsy hafa hihinana gagazo. Ny cause mipetsaka de ity: ho ataony lisany aiza indray reto volamena reto, ho avadika vola 50 volamena le atao collection ve, ho apetraka ao amin'ny banque centrale sa ho atao amin'ny sous-solon'ny trésor indray dia hivadika vato-karangana parmazie ao indray. Toy ilay taloha iny izay mbola tsy kobo hatramin'izao sady tsy nisy resaka intsony. Mahery lisany eo rafandra. Ilay mpandraka amin'ny mazie amerikanina David Copperfield aza nanaiky sy nipotsatsoka hoe ny rafandra malagasy irery no mahay manova ny ngendry ho vato. Bravo be nareo. Efa kobonay fa efa mandeha indray izao ny fizarana ity volamena ity ao ambony ao. Ny antso atarby samihafa mba omeray kilao amin'iny le za. Sasany indray mamelony hoe azadino ny havana zoky a. Mbola voasarina teny vato iny dia efa voazara e. Resaka fotsiny bobaka akoatr'izay. Izao indray kobo koa ilay solombavam-bahoaka maleo tena soavin'Andriana. Kobo nitondra sokatsy lery avy hatrany dia nidoboka ny tsy hafa miaraka amin'ny namany roalahy. Monsieur le député a, tena tsoroka aminao fa vendrina be toa. Misy olona tsara karama ohatran'ny lisan'ireo velo ity. Vaika katikati raha mena fotsiny, mikaly no hôtely rehefa mivory lisany eto tanahy dia sokatra ve lisany anarinan'izany tombontsoa be izany. Tena hanaovako hoe vendra ny lisany. Sady izay indray lisan'ny solombavam-bahoaka tsy akaman-drafandra, tonga dia tsisy fika. Raha tany amin'ny tany mandroso lisany indray nefa tsy voasambotra. Karakara satria manana ilay immunité maha-député na immunité parlementaire. Fa rehefa tapitra ny fetrandro maha-député an'ny lisany, izany hoe afaka 5 taona, vao etsehany fitsarana indray io affaire io. Amin'iny manko efa tsy manana immunité parlementaire intsony lisany. Andra-pahatonga an'izay efa be takolaka elahy, efa voky, efa mahangona reny. Afaka mampiasa ny voahangona. Raha namatika kilaoty sy palitao elahy nefa nandritra izay dia mety ho afaka madiodio koa. Fa neto ity a, rehefa tsy akama sy mitovy loko amin'ny euro de là de tu vas manger des gagaz gratos ihany tsy efa aloha. Izay indray lesy ny cause mahoraka teny ampanaovana fanorona androany a. Ambarako an'lahy eto ihany ny suite fa mbola nala vila amin'ny radedaka. Resin'ny lery indray za androany e.